na resy zany ny mpanjaka ny Sodoma sy Gomora noho ny fanampiany Abrahama sy ny ompokely ny tsindriky andra de tapa-kevitra izy hanome valim-pity ho an'i Abrahama ame fanomezana zany hoe raha tsy ianao ngery Abrahama zany de efa zanatany Kaldeana ny tanàna Sodoma sy Gomora ka ame valim-pity anao hoy zany ny mpanjaka ny Sodoma sy Gomora. Sikafy am'izay ary ny baibolinao sao le navalin'i Abrahama rehefa ozy le mpanjaka hoe tia ny fanomezana averiko. I Abrahama de olona natsony le narin-lanitra sy ny tany ialanao ra ho any amin'ny tany Kanana. I Sodoma sy Gomora de firenena nandalovany ny dikan'izany samy manany ny Andriamanina. Na manana nanany ny Andriamanina, Belsazara nanany ny Andriamanina, Simona mpanao-ody nanany odiny. Evanao sy anomezako antoka ho anao hoe Andriamanitra iza anao anatin'le mpaminany mafavaka anao, enonao, miambina ny fananao io. Zay mahatonga antsika mamaky ny soratra masina. Fa raha manana an'le fanan'le Abrahama, raha manana ny fanan'le tao anatin'ny Daniel, raha manana ny fanan'le tao anatin'ny Elisy, raha manana ny fanan'le tao anatin'ny Petera, de ozy ny baiboly ny fanomezan'Andriamanitra tsy azo atao inona? Fidina. Reto indray ny fanomezana nomen'ny mpanjaka an'i Abrahama. Raha ny pasteranao re, raha ny mpaminaminao re, raha ny episkoponao re, raha ny rabinao re, raha ny toetranao re, raha ny toetrako amin'ny maolona ana re, omeny ny mpanjaka fanomezana zany. Inona no avary? Fa raha le fanahy an'le narin-lanitra sy ny tany, raha tena mpaminany ny raha n'Andriamanitra le narin-lanitra sy ny tany, fa tsy ny Andriamanitra ny Siriana le navaly ny tany era, ny tokony havaly i Abrahama. Io anoloany ny fanomezana omeny ny mpanjaka ny Sodoma sy Gomora. Sokavy ary ny baibolinao ho valitsika le izy mitovy satsy mitovy. Genesis 4:4. Etsy amin'ny andininy 1:20 hatramin'ny andininy farany tsy maninona fa tiako somary aingakaingana. Genesis 14:21 hatramin'ny farany. Hoy ny baiboly, hoy mpanjaka ny Sodoma tamin'ny Abrahama, omeo any olona fanfananana ento ihany ho anao. Fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjaka ny Sodoma, izaho efa nanangatanana tamin'i Jehova. Raha baiboly protestant samy vakinao averiko ihany. Andriamanitra avo indrindra zay nahary ny lanitra sy ny tany, fa tsy andray na tarety na fehikapa aza am'izay rehetra mety ho anao. Fa ndrao ataonao hoe izao no efa nampanankarenan'i Abrahama, afa-tsy zay efa nohoan'ny zatovo sy ny anjaran'ny olona izay niaraka tamiko de ianera Eskola ary Mamre. Aoka ho raisin'ireo ny karamany na ny anjarany. Rehefa vita zany le ady, na nirisi ny mpanjaka samihafa nisan'izany ny mpanjaka ny Sodoma sy Gomora noho ny fanampiany Abrahama, de ozy ny mpanjaka ny Sodoma hoe zao ny zarantsika ny babo, ny olona ho anahy, fa ny fanomezana azy babo rehetra ho anao. Iza ny nampandraisany Abrahama? Herintsandrony ve? Herin'ny tenany ve? Taktika militaireny ve fa nga miaramila maniady ve ty Abrahama ty? Mpanjaka manana ny organisation teo anoloan'ny mpanjaka ny Kaldea ko zay i Abrahama mpiavy. Inona ny herin'ny Abrahama io inona? Raha nandresany Abrahama de izy ny nampandresy azy, lay Jehova avy indrindra ozy le narin'ny lanitra sy ny tany. Ka raha nomena fanomezana zany ty izy nomena fanomezana, lay nampandresy fa tsy le robinet, tsy le fila tsy misy courant, fa le nampandresy le Andriamanitra. Nandray le fanomezana ve Abrahama? Ny olona ran'Andriamanitra tsy matimaty mpanomezana. Efa eo le fanomezana, hita-maso eo le fanomezana hoe piana de hitsy anao, fa ny olona manana fanan'Andriamanitra tsy matimaty mpanomezana. Hoy Daniel. Tadidinao ve ny tenin'ny Daniel tao amin'ny
Daniela toko 10:7 teo. Hoy izy hoe ny fanomezanao dia oka ho anao ary ny valim-pitianao omeo olo-kafa. Satria be dia be ny olona miara-miaina amintsika eto tsy manana an'ilay Andriamanitra atahorantsika. Reny matimatim-panomezana omeo an'ireny olo-kafa reny. Fa izahay tsy zany. Dia izay koa ny tenen'ny Abrahama tamin'ny mpanjakany Sodoma eto. Raha izahako efa nanangatanana tamin'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany. Fanakapa na taretra tady zany tsy andray na inona avy aminao ny mpanjaka Sodoma sy Gomora fa raha te amenao reo le miaraka amiko reo omena. Izy reo miaraka amin'ireo olona hafa firenena nge reo, andevola'ny Abrahama nge reo, olona tsy natsoan'Andriamanitra nge reo. Le itenen'ny Daniela hoe omeany olo-kafa tsy le olona mitovy fanahy amiko, tsy le olona mitovy fanahy amin'ny Daniela, tsy le olona mitovy fanahy amintsika, tsy le olona manana an'ilay fanahin'ny Andriamanitra tompontsika. Aleo reny andray fanomezana. Fa isika kosa hoa manana ny fanahin'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany, ohatran'ny Abrahama, ohatran'ny Elisa, ohatran'ny Petera, ohatran'ny Daniela zany ajanony ty matimatim-panomezana ty. Ny mampanakarena tsy hoe misy olona manome fanomezana ianao dia manakarena. Ny mampanakarena any amin'ny boky ny oabolana ho jerevantsika manaraka zany fa mbola tsy hay lohahevitra ny mampanakarena ny fitahin'ny avy indrindra. Midika tety protestanta mahazatra anao izy raha midika tety protestanta ny vakinao ny fitahin'ny Jehova amin'ny mampanakarena. Tsy azon'ny fisasarana be. Ary zay natao zay fa antoka izay nananany Daniela, nananany Abrahama, nananany Petera. Ka na ianao na anambakambaka olona ety seroa ianao, ametsifety sy olona ety seroa ianao, ao anatin'ny fakana fanomezana samihafa, tsy mampanakarena iry avana. Ary miambola veloko ho an'ny mpitondra fivavahana hoa mety asy io mety sarotra ho an'ny mpaminany tsy manana ny fanan'Andriamanitra asy io, mety sarotra ny aino amin'izany zavatra lazaina izany. Fa ho anao zay ambenana mpaminany ohatr'izany, hoenao zay ambenana mpanompon'Andriamanitra ohatr'izany. Raha mpanompon'Andriamanitra ny lazana azy, mety mpanompon'Andriamanitra tokoa izy fa tsy Andriamanitra Abrahama aloha e. Ary isanjato zany antoka teneniko aminao zany. Tsy ny Andriamanitra Elisy, ary isanjato zany antoka tenenako aminao zany. Tsy ny Andriamanitra Samuel, ary isanjato zany antoka zany. Ary tsy ny Andriamanitra Petera. Tsy haiko mbola mila vavolombelona firy ianao hoentiko hitenenana aminao ny mpaminany avy indrindra dia miteny na tsy consultena amin'ny alalan'ny vola sy fanomezana ary. Fa matoa le mpaminanao, matoa le mpitondra fivavahanao aminao, matoa le olona miambina ny fananao, metimety tsara mihitsy ny toroteniny sy ny faminaniny rehefa manakarena izy, dia satria le Andriamanitra ny Siriana no ao aminy, le Andriamanitra ny mpanao odiny ao aminy, le Andriamanitra ny Sodomitany ao aminy, ary ny Andriamanitra ny fanahy maty sy ny fanahy mampatahotra, ohatrany ka ao anatin'ny Saoly ao amin'ny mpanjaka Samoela voalohany 7:20 ny ao aminy. Ataovy ny asanao. Miantsanao zahay, andao le olona tsy ohatrany voasoratra. Na ny fanomezana aza ozy miboky mipitory teny 7 mivaika antsika tamin'ny émission talohan'ny ty, dia misy fotoana atao inona? Averezana. Maramara ny ty émission ty sady isika andenge iverenatsika ny lalatsaina tao anatin'ny Elisa. Izay lalatsaina tao anatin'ny Abrahama koa. Io tsy matimaty fanomezana io zany tena toe-tsain'ny olona manana fanahy le naharin'ny lanitra sy ny tany io. Ka na ianao na ny pasteranao, na ny episkopanao, na ny rabinao, na ny koyaninanao, na ny mpaminanao, matimaty fanomezana. Ajanony zany olona hoe midelivre ny fianakavianao izy dia tsy maintsy omena vola. Mijanonany amin'izany olona zany. Mijanonany amin'ireny olona ireny hoe dia andray fanapahan-kevitra ianao hoe andoro ody. Dia miatoka ny firean'ny olona mandoro ny odinao, ajanony zany. Ajanony zany. Ary miambola verika any, ato anatin'ny Baiboly tsy misy olona nanompo-odina ray ary ka ny delivreny, tsisy an'izany. Satria ny ody karazan'Andriamanitra anankiray.
le narolanitra sy ny tany andriamanitra anankiray fanapaha-kevitra ny raisineo averiko ny teniko tany amin'ny émission fahatelo talohan'ity mety tsy afo ny fotoana tsika fa afaka mifandraitsika na amin'ny alalan'ny Facebook, amin'ny alalan'ny adresse mail, amin'ny alalan'ny telefona dia ampahafantarinay ianao ny tokony ataonao ao anatiny hoe raha ndray fanapaha-kevitra nompo tsy ody intsony ianao. Za efa impolo maherina maty an'ity baiboly ity ray manontolo. Apocalypse zany ozy amantsy anareo mety indronjato ny vaikiko ray manontolo. Boky Korintiana zany mety ny 50 raha boky ny Beresite zany mety tsy fantatro ny 5 vakina entier ray manontolo fa ozy amantsy anareo tamin'izay vamotoana zay ny mahagaga amin'izao taonjato enatsika zao rehefa miteny le mpanompon'Andriamanitra hoe hotahina ianao raha miditra hotahina ianao raha mivoaka dia zao ny définition an'izay anamboly ianao raha miditra anamboly ianao raha mivoaka de izy amantsy anareo zay mba tsy voaporofoko ao anatin'ny baiboly mba tsy de hitako zany zay a hoe ny définition amin'ny fitahina mira vola fa ny andry Abrahama zany reny ny définition amin'ny fitahina mandresy ny fahavariny manala ny olona ao anatin'ny fahababoana ianao zany raha manontany anay hoe de inona mba valim-potia anareo zany valim-potia anay tsotra misy olona anankiray androany mandray fanapaha-kevitra hoe hiala am'izany mpaminany sandoko zany a hiala am'izany olona hoe fa manina tokoa ary ao am-piangonanay no tsy tonga mivavaka ny ray sabata na tsy tonga mivavaka ny ray lazy na tsy tonga mivavaka ny ray alarobia de takiana vola manina tokoa moa le mpamina aminay tsy miteny fa hoe mila manao fanatitra kely mila manao sorona kely amaraparana ao anatin'ny lalatsaina rehetra ahafahanao manao ny asanao mpaminany rona telonao ka hiteny ny afahoka mantatra fa taro zavatra rehetra zay tsara sy ny mamavy valim-potianay zany tsotra raha mandray fanapaha-kevitra no hiala amin'ny ody mandray fanapaha-kevitra ianao a tsy hividy an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanomeza satria io a tsy le mpitondra fivavana ihany manao ny ataony fa na tsika mpinotsotra koa ary de manao ny ataontsika hoe manao mifidy an'Andriamanitra de teo diradiraina ao anatin'ny fiangonana zany nanao ny tilikiavo zany no nividy ny saintety zany no nividy ny piano zany no nividy ny akanjo ny choral eritreretintsika fa rehefa manana moyen ara-poloatra tsika ka manao anatin'ilay fiangonana de eritreretintsika fa tsika ny tian'Andriamanitra indrindra miala tsiny a ny Andriamanitra ny Sirianina manao ohatr'izany fa tsy ny Andriamanitra ny Israely ny Andriamanitra ny Sodomita manao ohatr'izany fa tsy ny Andriamanitra ny Abrahama ny ody manao ohatr'izany fa tsy ny Andriamanitra Petera fa tary ny Andriamanitra tianao hivavahana fa raha le Andriamanitra nampisin'ny baiboly satria izy namorona ny lanitra sy ny tany mila amin'izany saina izany mety asoanao androany fa tsy asoanao amin'ny tontolo ny fandimby rehetra sokaro ny baibolinao ary mara-panana antsika izy ao am'mpanjaka voalohany toko 5 lay lalatsainy Elisa ny teniko raha ozy moa ianao hoe mitabatabana reo am'ireo vai biblika eo fa alenay a de tsy maintsy hoaninay izy eo tsy rarahinay izy omby maty raha ozy izy nareo hoe mitabatabana reo am'ireo vai biblika fa alenay indray a tsy maintsy zay no indraindray na ao am-piangonana ka tsy maintsy solonay seza volamena ny sezanay a de ovidianay amin'ny fanomezany ary ny pasteur ary omenay vola de teny aminay ny pasteur anay hoe zao mitory teny atao a de anao tsy mahazo miteny ny taranakay anao zany fa zao kosa ny teneniko aminao a hoan'ny olona matomatom-bola sy matomatom-panomezana nefa efa nampahafantarinay anao ny marina zao no nahazo an'ity lehilahy ty zao no nahazo an'ity lehilahy ty ao boky mpanjaka voalohany toko 5 rehefa matomatom-panomezana izy tsy Elisa zany mazava ho azy fa nisy lehilahy anankiray niaraka tamin'ny Elisa teo a Gehazi no anarany mpanompon'Andriamanitra misy miaraka amin'ny daholy tamin'ny andron'ny Abrahama zany Lotany niaraka taminy tamin'ny andron'ny Mosesy Moïse Josoany niaraka taminy tamin'ny andron'ny Jesosy a ry Jona niaraka taminy tamin'ny andron'ny ry apôstôly Silasy niaraka taminy mpanompon'Andriamanitra misy miaraka amin'ny foana de nisy lehilahy anankiray natsoina hoe Gehazi niaraka taminy de rehefa nahita an'ilay vola be avy any Syria netiny namana ity lehilahy antsoina hoe Gehazi ity kanefa tsy nandray Elisa aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy matotoko fahe ozy ny fitenin'ny tanora am'izao niketrika i Gehazi ahona
ozy ty ataon'ny patron ty na ataon'ny tompo ty tsy haiko zany zay vitsony any Eliseo fa izy lazain'ny baiboly teny protestanta fa zatovo ny Elisy Giazy. Omena le vola tsy mety mandray Elisa, omena le omby tsy mety, se nomeny Giazy ry namana rehetrarehetra tsy nety nandray Elisa satria tsy azo fidina ny fanomezan'Andriamanitra hoe petera mantsany Simona. De faran'izany nandeha niverina tany amin'ny tany i namana niaraka tamin'ilay fanomezana nezakazaka be Giazy. Elisa efa mahazoazo taona izy mbola tanora satria lazainy midika ty amin'ny protestanta hoe zatovo i Giazy. De nezak'iza Giazy nanendrika ny namana. De eny an-dalana mpanjaka faharotoko fadimy zany vakiako aminao zany tratrany Giazy zatovony Elisa teny an-dalana ny namana. De zao no niteneniny tamin'ny namana andininy 2:20. Mpanjaka faharoa zany toko fadimy andininy 2:20 ozy Giazy zatovony Elisa. No nitazany namana avy miazakazaka manaraka azy Giazy de miala faingana tamin'ny kalesa itsena azy izy ka nanao hoe tsara ihany va ho ilay zatovony Elisa eo amin'ny 2:20 tsara ihany kanefa ny tompoko naniraka ilaza hoe indra ankehitriny misy zatovo Rolamo zanaky ny mpaminany tonga aty amiko avy any amin'ny taniny avonany Efraima ko masiny ianao ome talenta volafotsy sy fitafina indromy ovy izy. Aroy namana aoka ndray talenta roy ianao ary nanery azy izy sady name talenta volafotsy roa tao anaty kitapo roa mba amin'ny fitafina indromy ovy ka nampitondrainy zatovony Rolay zany ary nitondray zany teo anoloany ireo. Tsy nahitra le fakapana zany Giazy nahita an'le vola be sy fanomezana be niaveriko aminao ihany. Izy ny fiangonana misy anay, ny tenanay. Zay raha misy olona manome katikatana na misy olona me helikoptera na inona fanomezana omeny olona anay eo jerevanay aloha avaiza. Point c'est tout. Tsy mandray fanomezana avy amin'ny fotoana tsy tokony handraisany zany zay. Fa raha ozy izy ianao hoe zay ianao an'izany ihany fa mitabataba eo de manasa tanana zay. Ampahafantarina ianao fotsiny finalité ny fiainanao. Raha manao an'izany ianao. Rehefa azo ny Giazy zany le fanomezana tany amin'ny namana. De inona am'izay ny zavatra nahazo azy. Ary zay le zavatozy, zay le teneniko aminao hoe le mandray volamboany amin'ny tsirariny ange mety fivavahana very olona de ametsena olona amin'ny vola fivavahana. Mba misy olona marary de tonga any aminao ametrahanao tanana, misy olona demoniaka tonga any aminao ho délivrer. De mbola kana vola le olona. Ozy ny fiteniny taloha zay hoe mba mahatahorana zay tokony hatahorana re olona fa le mahazo vola hoa mahafinaritra. Zay sy tenao afaka miteny hoe zay 4 nentinay mivavaka ny trano be anay jerevo ny mpinao aminay seza volamena aranofo zany hoa mety ety. Fa zao no lazaiko aminao nanakarena nge namana fa boka hoa. Nampitola gaga ny olona nge Simona Mpanahody hoa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 fa rehefa tonga ny torony de anjarany indray no gaga natalanjony rehefa nahita ny fahagagana nataon'ry Filipo sy Petera sy Jona. Sakafo ny baibolinao mpanjaka faharoa toko 15 eo. Inona ny fiaran'ity Giazy tsy naharitra fakapana ty. Zao aloha tonga ny Elisa tsy nandray an'le izy ary ny olona rehetra manana ny fanahany Elisa zay hoentina eo amin'ny tokantranonao zany de tokony hanana zany fanazany daholo. Ozy Elisa 15:20 tapany faharoa ampanjaka faharoa toko 15. Avy taiza ianao ry Giazy. De ozy Giazy tsy avy taiza ny mpanomponao. Hoy Elisa tsy niaraka taminao ihany va ny foko tamilay niodina niala tamin'ny kalesy itsenanao raha lehilahy.
moa andro fandraisam-bola na fandraisana fitafily na ondro na ombo na ankizy lahy na ankizy vavy zao atsaroko aloha zay inona natonga ny Elisa tsy nandray an'le izy mpitoteny toko fahatelo e fitinina eo amin'ny andininy faraky ambe folo misy fotoana ny zavatra rehetra zao fotoana nandanany namana tao amin'ny Elisa zao tsy fotoana fandraisana na inona ty entre parenthèse fa hodiniantsika manaraka ane ohatra ho anao le mpanao ampahafolo-karena zany ohatra andresana tsy mirereo ohatra le ataoko zany mety injato zany navaky ny baiboly resaka ampahafolo-karena fa mbola tsy nahita olona ao anatin'ny baiboly na ray azy mitondra ampahafolo-karena isan-kalahady tany am-piangonana na isa-tsabata tany am-piangonana na ray azy raha mba mahita zany nao de omenao azy ny antony de tsotra raha ampahafolo-karena ny resahana de misy fotoana fanaovana ny ampahafolo-karena ko maninona ny mpinao aminao na maninona anao no mitondra ampahafolo-karena isan-kerinandro ohatra de ny atsika manaraka zany fa tiako antanino ny pasteur anao zay na mpaminanao na ny rabinao na ny koheninanao de antaniko anao koa mazava ho azy hoe iza ao anaty baiboly nanao ohatrany eo ataonao io hoe tiany ampahafolo-karena ko isan-kalady na isan-kasabotsy ohatra satria Elisa de miteny zao nga andro tokony andraisam-bola ny olona mpiasa eny ampiasa ary mba malala hoe isaky ny 15 maka avance isaky ny 30 no mandray vola mpiasa fanjakana isaky ny le 20 fa mitondra fivavahana tsy manaky an'izany fa isaky ny mahitanao izy totra ny mahita vola ny olona manana zao toetrainy zany riava ny olona manana an'izao toetrainy zany inona ny finalité ny fiainanao inona ny fiafaran'ny fiainanao raha hoe avampitoana rehetrarehetra de nihinana niaka ny angarona nyandray zavatra materialy foana inona ny fiafaran'ny fiainanao inona ny fiafaran'ny fiainan'ity lehilahy tsy anao ity azy ty andininy fito amby roapolo am'le mpanjaka faharoa toko fahadimy inona ny fiafaran'le fiaina hoy Elisa koa ny abokanina mana de iraikitra aminao sy ny taranakao mandrak'izay ary miara teo anatreany izy ary indro fa boka feno fotsifotsy toy ny ora-panala ny tenany zay nge le teniko aminao tsotra amin'ny vanim-potoana anao andraisanao fanomezana ohatra ny olona tsy mandray no adala fa le taranakao mba jereo ozina mana boka ianao sy ny Elisa zafady hoy Elisa boka ianao sy ny taranakao satria maninona andro tsy fandraisina ianao de mandray ty vola ty fanomezana adalany Daniela ve tsy nandray fanomezan'ny mpanjaka adalany Abrahama zay tsy nandray fanomezan'ny mpanjaka ny Sodoma adalany Elisa ve tsy nandray fanomezan'ny Namana adalany Petera ve tsy nandray fanomezan'ny Simona de zay mba teteny hoe adalainay koa ve tsy manararoa-pahefana sy mararoa-karena amin'ny fivavahana sy amin'ny baiboly fa matahotra n'izay tokony atahorana ary mijery ny taranaka raha-pitso hoe aleo mba tsy boka ny taranaka ary tadrio fa fanapaha-kevitra raisinao androany teny mpaminany zany teneko zany de fara ny taranakao ary ny fandaharana mananana novakitsika de amakiko batsirana amitsika hoe reto misy taranak'olona nanompo an'Andriamanitra le anarany latratsy ny tany fa ty vola mankarena de jerevo ny fiafaran'ny taranany ara-baiboly za tsy mitondra angano aminao zany hoe dadabe anay ho ny taloha nangaratra vilany tany de tsy maintsy vilany vilona ny rahona valy za tsy mitondra angano aminareo baiboly no etiko eo aminareo ary raha misy olona tsy mieritreritra an'izany de mitondra baiboly eo aminao hoe jerevo reto taranaka reto ny fanapaha-kevitra nataon'ny ray aman-dreny zao no nazo ny taranany ty fanapaha-kevitra nataon'le ray aman-dreniny zao no nazo ny taranany ary raha mba hijery ny taranaka ao ianao zao ny zavatra tiako ampahafantarina anao le Andriamanitra nanasitrana ny Namana afaka mampanakarena ny Elisa na tsy mandray fanomezana avy amin'ny Namana azy ianao noho izany
oka ho fantatrao fa mahay fahagagana ary mahay mitanao lay naharin'ny lanitra sy ny tany ary averiko ao anatin'ny baiboly tsy misy définition hoe ny olona tsona hoe voata de manam-bolana manan-karena tsisy an'izany ao ary torona zany explication biblique zany ao aminao a amin'ny fandaharana manaraka hoe faritana ara-baiboly ny antsoina hoe voata sy ny hoe mitondra soa eo amin'ny taranaka raha ozy ianao hoe tsy inonay zany ary tsy anao an'izany zany fa fanaon'ny olona matimaty mboninahitra sy fanomezana ihany ny tianay de ozy ny tenin'ny mpaminany indro ny abokanina mana ho aminao raha mijanona ny aminao mola izy ianao no nandray ny safidy a fa ny zava-doza ho any amin'ny taranaka ao koa le izy de misy tena mpitoroteny zay any fa namaky mpitoroteny maromaro tsika nandritry ny fiarahana maranako azy hoe rehefa re zany rehetra zany a Andriamanitra no atahory ny didy mitandreo fa zay ataonao rehetra de oentin'Andriamanitra ho tsaraina zava-miafina lehibe izany ko dia amin'ny fandarana manaraka tombo fahalalana tombo fahasoavana dahoary